Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fantanina mipetraka amintsika tsirairay manao hoe tianao ve ho lasa olon'ny paradisa? Raha eny ny valiny dia arao ity tantara anankiray ity. Tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama rehefa niara-mipetrapetraka tamin'ireo mpanaradiana izy dia niteny manao hoe hiditra eo anatrehanareo izy lehilahy anankiray vosokajy ho olon'ny paradisa. Afaka fotoana vitsy taorian'izay dia nisy lehilahy niditra tao amin'ny moské ary nanao salat de rakan izy rehefa aveo niverina nody tany an-tranony. Tonga ny ampitson'iny dia mbola niteny ihany mpaminany sallallahu alaihi wasallam hiditra eo anatrehanareo izy lehilahy anankiray vosokajy ho olon'ny paradisa. Rehefa afaka fotoana voy dia mbola lehilahy omaly iny ihany no niditra ny moské ary nanao salat de rakan rehefa aveo miverina tany an-trano. Tonga ny andro fahatelo dia mbola niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam hiditra eo anatrehanareo izy lehilahy anankiray vosokajy ho olon'ny paradisa. Dia mbola lehilahy afaka omaly sy omaly ihany no tonga teo anatrehan'izy ireo niditra tao amin'ny moské nanao salat de rakan ary nody tany an-trano. Gaga ireo mpanaradiany, indrindra lehilahy anankiray antsoina hoe Ibn Omar radiyallahu anhu. Gaga izy ary niezaka nanaraka an'izany lehilahy zany tany an-tranony. Ary niangavy an'izany lehilahy zany niteny taminy manao hoe zao ozy izy hivahiny ato an-tranonao mandritra ny 3 andro. Ka mangataka aminao mba ho raisinao mpivahiny ato zao mandritra an'izany 3 andro zany. Tsy nankasarotra iny lehilahy iny. Raisiny Ibn Omar ary mipetraka tao aminy mandritra ny 3 andro. Ny antondiany Omar dia andeha hitsikilo inona ny fanompona miavaka izay ataon'izany lehilahy zany ka nahatonga mpaminany sallallahu alaihi wasallam niteny taminy hoe io olona io dia vosokajy ho olon'ny paradisa. Rehefa mipetraka tao izy nandritra ny 3 andro dia tsy nahita asa goavana izay nampiavaka n'iny lehilahy iny. Tsy nahita zavatra misongadina na fanompona misongadina nataony. Dia rehefa tapotra ny 3 andro niteny tamin'izany lehilahy zany ozy izy zaho efa tapotra ny 3 andro ka andeha hiverina any an-trano. Saingy ho lazaiko aminao ny antony nijanonako tato aminao nandritry ny 3 andro. Zay ozy izy naheno tamin'ny mpaminany fa ianao dia vosokajy ho olon'ny paradisa. Naveriny ny 3 zany teny zany ary indro fa ianao ihany no niditra ny moské tamin'izay fotoana zay. Ka tiako anontaniana inona reno asa tena ataonao mahatonga mpaminany nijoro vavolombelona fa ianao vosokajy ho olon'ny paradisa. Netretra zany lehilahy zany dia niteny tamin'ny Ibn Omar zao izy dia tsy misy asa spesialy ataoko afa-tsy izy iny efa hitanao nandritra ny 3 andro zay. Dia rehefa hiala Ibn Omar teo vo nahatadidy iny lehilahy niteny hoe o re Ibn Omar, misy zavatra anankiray ozy izy mety tsy hitovizako amin'ny olombelona rehetra. Satria rehefa zao ozy izy amin'ny alina handeha atory dia mamela ny olombelona rehetra zay mety nanao zavatra ratsy tamiko, na nanompanompa ahy, na nifosafosa ahy, na nanendrikendrika ahy, na nanao ratsy sy ny kastanina sy nanao zavatra rehetrarehetra amiko. Mialohany matory zao dia mamela n'ireny olona reny ary ny foko ozy izy madio manoloana ny zanak'olombelona rehetra, tsy misy lolo-po, tsy misy fialonana, tsy misy ratsy ao anatin'ny foko fa madio manoloana ny zanak'olombelona rehetra mialohany atoriako. Teo dia niteneniny Ibn Omar hoe zay indrindra ny nahatonga anao ho vosafidy olon'ny paradisa. Satria tsy mba misy alahelo amin'ny olona, tsy mba misy lolo-po amin'ny olona, tsy mba misy fialonana na mankahala olona, fa ny fonao feno fitiavana sy fangorahana ary famelana ny hafa tamin'ny zavatra ratsy nataony ianao. Ka lesona amin'izany tantara izany, raha tianao ho tafiditra ho olon'ny paradisa, raha tianao ho mendrika eo anatreny Allah, atsika ankehitriny ao anatin'ny volana Shambany, volana zay ampiakarany zanahary ireo asa soa nataontsika mandritra ny taona anankiray. Ka tsara raha alohan'ny matory samy ianao ohatra ny lehilahy io sika tadidio daholo ny ratsy nataon'olona taminao
ary rehefa vita izany dia mamela azy ireo angamba ahazo anjara mitovy an'izany lehilahy zany ho tafiditra olo ny paradisa isika ary voantso ny anarantsika rehefa tonga ny andro farany midira ao amin'ny paradisa satria madio ny fonao ary tombo zanahary mijery ny fo madio ary zay madio fo no ampidiriny any amin'izany paradisa zany. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo ary atao j'aime fa mbola maro ny zavatra zay ho resadresantsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.